sekoly mahareta tsara ianao mandrapiaviny ilay tompo andriamanitra ilay ray zay be fitiavana no fasiana ampitantana ko maheretsa ny sekoly movondona sosay tsy andanaia aniasa falabeazana abanjesonany tanidasana sekoly mahareta tsara iana mandrapiaviny ilay tompo jesosokina izy no hitarikao vavolombelona tsemenasa ko maheretsa ny sekoly movondona sosay tsy ananaia aniasa falabeazana abanjesonany tanidasana sekoly mahareta tsara iana mandrapiaviny ilay tompo zay tsarana lay fanahy imasinany no ampaherinay zanazane ko maheretsa ny sekoly movondona sosay tsy ananaia aniasa falabeazana abanjesonany tanidasana anio zoma fa 20 aprily 2024 zoma masina ahatsiarovana ny lalany azy fijaliana izay fotoana nampijaliana mafy an' Jesosy Kristy ka ny aretan'ny fangirifirina lalina izay ny afara tamin'ny fanomboana azy teo amin'ny azy fijaliana mba hamonjeny izao tontolo izao. Ho aminareo anery havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy ary avy amin'i Jesosy Kristy vavolombelona marina sy lamatoa amin'ny maty. Amen. Andeha isika mamaky ny bokin'i Isaia mpaminany. Isaia 5:20 andininy voalohany ho fanandratana sy fideranan'Andriamanitra. Ho tohizana ao amin'ny Apokalipsy 1 andininy 5 tapany 2 sy ny andininy 4 ho fideranan'i Jesosy Kristy zanany izay tompo sy mpamonjy antsika. Amin'ny anaran'i Jesosy, Jehovah, Andriamanitra ianao, anandratra anao sy hiderany anaranao aho, fa efa nanao zava-mahagaga ianao, dia zavatra efa voakasatra amin'ny ela sady mahatoky no marina indrindra. Ho an'ilay tiantsika ka namahantsika ho afaka amin'ny fahotantsika tamin'ny rany, sady efa nanao antsika ho fanjakana dia mpisorona ho an'Andriamanitra rainy, ho azy ane ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay. Amen. Ataontsika ny hira 4 andininy 1 sy 4 ho fideranan'ny tompo.
mivavaka isika tompoko, ry Andriamanitra ray sy zanaka ary fanamasino, midera, mankalaza ary manome voninahitra anao izahay, fa ianao ny tompo sy mpamonjy anay. Lalantsara sy mangidy ny afara tamin'ny namoizanao ny ainao teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy, no nizoranao mba hamonjy izao tontolo izao, izay efa very noho ny fahotana. Misaotra sy mankasitraka indrindra anao izahay tompo, noho izany. Misaotra anao izahay noho ny fitiavana mahagaga sy sarobidy ho anay. Mifona aminao koa anefa izahay tompo malalo, fa matetika dia tsy tsaronay akory na maivaninay ny lanjan'izany rano solatsaka izany mba hamonjena anay. Mamela heloka tompo, mamindra-fo aminay, kotario izahay amin'ny alalan'ny fanahinao masina mba hibanjina izany azo fijalianao izany. Ampio izahay hifikitra aminao sy amin'ny teninao. Ampitomboy tompo ny finoanay, ahaizanay manome voninahitra anao eo amin'ny fiainanay, na amin'ny mora na amin'ny sarotra. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Mialohan'ny hamakiana ny soratra masina dia ataontsika ny hira fa 770 ny andininy voalohany sy fahatelo. Aorian'izay dia ho tanterahan'ny tompon'anjara ny famakiana ny soratra masina. Tonga eo amin'ny fotoana hienoana ny teny soratra masina isika tompoko. Ny teny voalahatra an'io dia araka ny Isaia 3:17 raisinao amin'ny 7 ka hatramin'ny 12, dia tohizanao amin'ny Hebreo 10 raisinao amin'ny 1 ka hatramin'ny 7, ary faranana amin'ny filazantsara araka ny Marka 15, 9 ka hatramin'ny 20. Elohan'ny vaky ny teny anefa dia mbola hiara hivavaka isika. Tompo Andriamanitra eo, misaotranao indray izahay noho ity fotoana ity izay mbola hitenenanao aminay, hamanginao anay isa-tokantrano ary hitenenanao aminay ny teny afatra avy aminao. Saotra tompo fa zava-dehibe aminay tokoa ny fahafahana miaino anao amin'izao fitsanonana ty atokantrano izao, ary ankehitriny ny afatra avy aminao tompo dia hisaorana anao ka omeo hery izay olona hitondra izany afatra izany mba hazava ny sitraka tokoa. Saotra tompo. Amen. Teny izay vakitsika dia araka ny Isaia 3:17 raisinao amin'ny 7 ka hatratra amin'ny 12. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny tompo. Nampahoriny Jesosy nefa nanetry tena ka tsy nilobava, dia tahaka ny zanak'ondry entina ho vonoina sy tahaka ny ondry vavy izay moana eo anatrehan'ny mpanety azy, eny tsy nilobava izy. Ny fampahoriana sy ny fitsarana no ny entina naisitra azy, ary iza tamin'ny arabelona taminy no ny hevitra fa nofongorana ny ala tamin'ny taniny velona izy, ka ny fahadisoan'ny oloko no nikapohana azy. Ary nokasaina tao amin'ny olomeloka ny fasany, nefa atao amin'ny mpanan-karena izy no rehefa novonoina.
na dia tsy nanao ratsy azy izy sady tsy nisy fitaka teo ambavany. Nefa sitraky Jehovah ny hanorotoro sy hampangify azy. Rehefa nanolotra fanatim-panorenana izy dia ahita taranaka sady maro andro, ary ny sitrapon'i Jehovah dia ambinina eo an-tanany. Noho ny fisasaran'ny fanahiny dia hita izany izy ka ho afa-po. Ny fahalalana azy no hanamarinan'ny mpanompoky marina ny olona maro, ary izy hivesatra ny heliko eo. Ka dia hanome azy anjara amin'ny lehibe aho, ary hizara-babo amin'ny mahery izy, satria nahidy no amin'ny fahafatesana ny ainy, ary natao isan'ny mpanota izy. Eny, izy no nitondra ny fahotan'ny maro sady manao fifonana ho an'ny mpanota. Toizantsika ao amin'ny Hebreo 10 andiny voalohany ka hatramin'ny 17. Fa ny lalàna izay misy aliky ny zava-tsy ho avy, fa tsy ny tena endrik'izany zavatra izany, dia tsy mba mahatanteraka ny olona manantona amin'izay fanatitra hateriny mandrakariva isan-taona. Raha izany dia tsy ho nitsahatra va ny nanateran'ireo, satria rehefa nidiovina indray mandeha ny mpivavaka dia tsy ho anasian'ny fieritreretany amin'ny ota intsony izy, fa amin'ireo dia misy fahatsiarovana ny ota isan-taona. Fa tsy mahaisitra ny ota ny ranombola sy ny ranosilahy, ka no niditra tamin'izao fiainana izao izy dia nanao hoe ny fanatitra latsa-drà sy ny fanatitra hohanina tsy mba nilainao, fa tena no namboarinao ahy. Ny fanatitra hodorana sy ny fanatitra noho ny ota tsy sitrakao, dia hoy izao, ity aho tonga amin'ny oronam-boky no nanoratanay hanao ny sitraponao Andriamanitro. Faranatsika ao amin'ny Marka, filazantsarany Marka 5:10 antomboka amin'ny 9:20 ka hatramin'ny 9:20. Ary ny miaramila nitondran'i Jesosy ho eo an-kianja dia ao anaty rova sady nanangona ny miaramila namany rehetra, ary dia nampitafy azy lamba volomparasy izy, sady nandrandrana satroka tsilo ka nasatro ny lohany, ary dia niarahaba azy hoe arahaba ry mpanjakan'ny Jiosy, ary dia nikapoka ny lohany tamin'ny volotary izy sady nandrora azy. Dia nandohalika sy niankohaka teo anatrehany, ary rehefa nanao azy ho fimehezana izy dia nanala ilay lamba volomparasy teny aminy ka nampitafiany azy indray ny fitafiany, ary dia nety nomboana tamin'ny hazo fijaliana Jesosy. Ary Simona Kirenianina, rainy Aleksandro sy Rofosy, izay nandalo avy tany an-tsaha no notereny hitondra ny hazo fijaliany Jesosy. Ary Jesosy dia nentiny teo amin'ny tany Golgota, izany hoe raha adika fitoeran'ny karandoha. Dia notolorany divay miaro miora Jesosy, nefa tsy nety nisotro izy. Ary rehefa voaombony tamin'ny hazo fijaliana Jesosy dia nanaovany loka ho fizarana fitafiany, hahitany izay ho azony avy. Ary tamin'ny ora fahatelo no nanomboany azy tamin'ny hazo fijaliana. Ary ny soratra milaza ny nanamelohana azy dia voasoratra teo amboniny hoe mpanjakan'ny Jiosy. Ray masinao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Izao dia ataontsika ny hira faharoa, andininy fahatelo mialohan'ny toriteny.
Rehefa malala faly miravantsika rehetra ny tokantrano andray tratra izao zoma masina izao fa folo ny volana aprily izay ahatsiarovantsika ny fahafatesan'ny tompo. Hoy ny apôstôly Paoly manao hoe fahavavony Kristy Paska ho antsika. Ary no io tenin'ny apôstôly Paoly io no mahatonga ny Paska ho anakiroa ao amin'ny testamenta vaovao, zany hoe rehefa manoratra azy amin'ny teny frantsay dia au pluriel. Satria misy ny Paska jiosy izay tsaroana manokana ny fahafatesany famonoana azy io ka mahatonga ny apôstôly Paoly miteny hoe vavony Kristy Paska ho antsika. Zany hoe ambaran'ny apôstôly Paoly fa tena ny Paska dia ny zoma. Fa ny Paska kristianina koa nefa rehefa malala dia ny alahady izay fitsanganan'ny tompo tamin'ny maty. Noho izany dia raha miteny hoe Paska ny testamenta vaovao itsika dia ny zoma masina sy ny fitsanganan'ny tompo tamin'ny maty ny alahady dia Paska avokoa zany. Noho izany dia mirabanao tratra ity zoma masina ity ry havako malala. Ny tena nakerantsika ny toritena dia marika toko 10:20 nandiny 2:20 ka hatramin'ny 2:20. Marika toko 10:20 nandiny 2:20 ka hatramin'ny 2:20 ry havana. Fa andeha hosigantsika manokana ny andiny 1:20 izao zoma masina izao aminaran'i Jesoa. Ary Simona Kireniana, rainy Aleksandrosy Rufosy izay nandalo avy tany Antsaha no notereny hitondra ny azo fijalian'i Jesoa. Ary Simona Kireniana, rainy Aleksandrosy Rufosy izay nandalo avy tany Antsaha no notereny hitondra ny azo fijalian'i Jesoa. Tonga eo amin'ny fotoana mafy indrindra izay fananterahan'ny faminaniana, fananterahan'ny tenina mpanantenaina hatrany amin'ny bokin'ny Genesisy isika ry havana dia ny nanomboana an Jesoa tao amin'ny azo fijaliana. Miariary amin'ity marika tonga 10:20 ity ny atao hoe teolojia ny azo fijaliana. Manana izay lazainy manokany marika. Fa andena 1:20 no anakinantsika an'izany hoe ny hevitry ny azo fijaliana izany. Lanja ny azo fijaliana, ny dika ny azo fijaliana. Hoy marika nisy lehilahy anankiray, Simona Kireniana, izay nandalo avy tany Antsaha dia notereny miaramila Romanina hitondra ny azo fijalian'i Jesoa. Lavako malala Simona Kireniana sy ny azo fijalian'i Jesoa. Simona Kireniana sy ny azo fijalian'i Jesoa. Isika sy ny azo fijalian'i Jesoa. Lavako malala ny ambaran'ny andininy 1:20 ity dia izao. Isika sy ny azo fijalian'i Jesoa dia izao ry havako. Ny fifanenantsika amin'ny azo fijalian'i Jesoa, ny fifanenantsika amin'ny Jesoa dia tsy fanapaha-kevitrintsika indraindray. Tsy fanapaha-kevitrintsika mihitsy aza. Zany hoe alefasaretsaina Simona Kireniana ndeha ody avy niasa taky ny olona rehetra avy niasa avy any Antsaha hoy marika. Ary dia nambarany marika fa Kireniana izy zany hoe avy amin'ny fokony Kirena. Kirena dia Libia ankehitriny io zany. Ino antsoina hoe Kirena? Libia ankehitriny. Avy any Kirena ny fiavian'ny Simona. Fa noho ny toe-javatra maro samihafa dia nila ravinahitra, noho ny toe-javatra maro samihafa dia tonga tany Jerosalema izy tamin'io andro io, ny velona ny asa, ny vahiny tahaka ny olona rehetra. Ary dia avy any Antsaha izy avy niasa dia nandalo. Inona azy zao tabataba izao, fa inona zao zavatra mitranga izao, fa inona ireny olona be dia be ireny, dia mba liana tahaka ny olona rehetra Simona. Fa inona no mitranga? Ary teny an-dalana Simona no hitan'ny miaramila Romanina dia nandalo dia notereny amin'ny teny frantsay azahoany azy dia tena hoe réquisition. Izay mihitsy ny mahalaza azy. Izany hoe nalaina ankeriny, nalaina tamin'ny fomba ataoko hoe tsy antsitrapony olona Simona. Ary zao tsy hoe nalaina ankeriny firalaina ankeriny fa nalaina ankeriny hanatanteraka
asam-bahoaka zay ny tena dikan'io teny io ry havako nalaina ankery no terena anao asam-bahoaka tamin'ny andron'ny fahasalatany a dia tena Madagasikara dia nisy ny antontsika hoe corvée zany hoe nisy zany zay asa nanerenina ny zanatany mba hanao asa asam-bahoaka fanaovana lalana fanaovana tetezana dia nisy ny 30 andro 80 andro tahaka zany zay nanerena ny vahoaka tamin'ny tsy nandraisaka raha io asa maimaimpona io natao amin'ny fiarahamonina nanereny ny mpanjanatany atsika ny zokiray amandray dia mbola mahatadidy an'izany corvée fanalana ny tsikafokafona tetsy-bioririka tamin'ny fotoanandro ka zay sendra tsy nahalokaratra dia nanao corvée nanadio ny tsikafokafona tetsy-bioririka mahatadidy an'izany reo zokiray amandreny maro ary dia tahak'izay ny nahazo ny Kiré nahazo ny Simona teto teny am-pandehanana izy dia hitany miaramila dia nalainy ny tereny nanao corvée hitondra ny azo fijalian'i Jesosy zany hoe toy ny teri-panjakana didy-panjakana nanery an'i Simona hitondra lay azo fijalian'i Jesosy afaka malala azonao saretsaina fa mety ho tahak'izay mpino mety ho tahak'izay mpino tsy nanam-po ny hitondra ny azo fijalian'i Jesosy Kirena i Simona avy any Kirena tsy nanam-po ny ara-miombona an'izany azo fijalian'i Jesosy zany Simona avy any Kirena tahaka ny Mosesy indray maka Mosesy izay teny am-piandrasan'ondry dia nahita n'ilay rome mirehitra ary rehefa nahita n'ilay rome mirehitra dia nareo inona ary io rome mirehatra io toa tsy ahalevonana ilay izy ary tena natona ilay rome mirehitra dia nitenenany tompo anao hoe ry Mosesy isory amin'ny tongotrao ny kapa fa tany masina io itsahanao io tahak'izay Simona ry havako malala lina inona reo vahoaka be dehibe mivory ireo fa inona izy ireo fa inona zany avy any an-tsaha no ny fanojo ny azo fijalian'i Jesosy ary mitondra ny azo fijalian'i Jesosy ary olona kory ary izay tsy mendrika satria tsy jiosy izy olona hafa firazanana olona tsy nieritreritra mihitsy ny hoe iombona amin'izany azo fijaliana zany raha ohatra ka ny fiaviany nijerena ry havako malala ho antsika ry havako amin'ny somamasina izao ina ny teolojia ny azo fijaliana aloha indrindra ry havako malala dia izao tsy ianao no mifidy ny azo fijaliana fa ny azo fijaliana no mifidy anao tsy ianao no mifidy ny azo fijaliana fa ny azo fijaliana no mifidy anao tsy ianao no mifidy an'i Jesosy fa Jesosy no mifidy anao tsy ianao no misafidy ho tonga kristianina fa ny tompo ny antso anao ho maha-kristianina zay Simona ry havako malala zany hoe ny azo fijaliana no mifidy atsika ny azo fijaliana no nanatona atsika fa raha amin'ny saina maha-olombelona atsika ilay izao fanerenana oetrentsika ny azo fijaliana tsy zakatsika ny azo fijaliana mandositra izany isika fa izao ry havako malala amin'ny zoma masina dia tsarovy fa ny tompo no mifidy anao ary izany fahazaonantoka ny fifidianany tompo izany zao naseho marika toko 520 tsy izay rehetra nangetahita te ahita ny fandresen'ny tompo nahita ny fandresen'ny tompo tao amin'ny azo fijaliana fa ilay lehilahy tsy jiosy miaramila romanina amin'ny andininy hitatsika amin'ny andininy fa 7 ilay kapiteny tena zanak'Andriamanitra io lehilahy io eto Simona Kirenianina mbola nahita ny azo fijaliana mitondra ny azo fijaliana ny tompo ry havako malala aika ny maha-kristianina atsika ny tompo no mifidy atsika tsy itsika no mifidy ny tompo ary tia ny tompo azonao antoka an'io amin'ny zoma masina ty ry havako malala fa ny tompo no efa nifidy anao raha ianao mantsy no nifidy ny tompo dia heverinao fa ny fahatsaranao heverinao fa ny fahamendrehanao heverinao fa novan'olovanao ny maha-kristianina anao tsia ny azo fijaliana no efa nifidy anao tao amin'ny Jesosy no zany ny tompo no efa nanatona anao fantatrao ve ny efa raha ny Simona Kirenianina tonga kristianina izy
tonga kristianina izy ary misy dikany io fontenina nataony marika io rainy Alexandro sy rofotsy vereny vakina ny taratasy hoan'ny Romanina ny bokin'ny asan'ny apôstôly dia ho hitanao fa voatoninao ireo olona ireo Alexandro sy rofotsy zanaky Simona Kireniana tonga kristianina Simona avany Kirena tonga kristianina zanaky Simona ary kristianina nanorona ny fiangonana hatrany Rômasa zany diavako malala ny vokatry ny fifanenana amin'ny hazo fijalian'i Kristy vokatry ny fionany amin'ny hazo fijalian'i Kristy vokatry ny fifidianan'i Kristy manjary tonga mahatonga lay fahamarina ny tenin'ny Josoa manao hoe izaho sy ny ankonako dia hanompon'i Jehovah zay nanomboka teo tonga kristianina Simona tonga kristianina ny zanaky Simona tonga kristianina ny vadiny Simona izy menakavy tonga kristianina afako malala voalohany ambaran'ny azo fijaliana izay mifidy anao azy voalohany azo fijaliana ambaran'ny Jesosy Kristy tompo efa mifidy anao ara dia izao rehefa mifidy anao izy dia mifidy anao sy ny ankonanao tsy anao rery dia mangataha amin'ny tompo hoe tompo oka tahaka ny fidiananao an'ny Simona no mba hifidiananao koa ny zanako ny ankonako ao anatin'ny tokantranao tsy izaho ihany tsy anao ihany fa ianao sy ny ankonanao amin'izao mahamasina izao ny tiany tompo iaona miazo fijalian'i Jesosy fa no revako malala hotsika hoe kisendrasendra tsy nampoziny Simona teny an-dalana tsy nampona inona na inona ny fanenany tamin'ny tompo ary nanova ny fiainan'izay azo fijalian'izay fa ny faharoa revako malala izay ambaran'ny Marka amin'ity andininy ity dia izao tsy mifidy tavan'olona Andriamanitra Simona nge raha ny tena izy tsy apôstôly fa nakaiza moa ny apôstôly ho ny filazan'ny Marka azy nandositra ny hery tsisy teo reo rehetra izay nofidian'i Jesosy nandositra avokoa Jesosy rery tsy mba hoe nanakaikikaiky teo Petera ka nyteny amin'ny avy Petera apio Jesosy na teo akaiky teo Jakoba avy apio Jesosy tsisy teo ny apôstôly tsisy teo mpianatra Jesosy fa nanatazan-davitra Jesosy rery ary dia olona tsy nampozina hafa firenena avany Kirena no nofidian'Andriamanitra nampiasain'Andriamanitra dia heverinao kisendrasendra fe sanatria tsisy kisendrasendra amin'Andriamanitra no nofidian'Andriamanitra tamin'ny alalan'ilay miaramila Romanina hoe izy asena mitondra ny hazo fijalian'i Jesosy fa afako malala inona ny hevitra zany tsotra be ry havako tsy mifidy tavan'olon'Andriamanitra ao amin'Andriamanitra tsy misy kajin'olona manokana ho very tsy misy kajin'olona manokana nataon'Andriamanitra ho verina tsy tian'Andriamanitra na tsara nanjara amin'Andriamanitra amin'izao mahamasina izao ry havako malala ny hazo fijalian'i Kristy dia natao ho an'ny olona rehetra izao tontolo izao no nanombo an'i Jesosy tamin'ny hazo fijaliana izay nidika ny tantara lava io hoe miaramila Romanina azo nosaritsaina fe hoe miaramila nitondra an'i Jesosy eo an-kianja dia eo anaty rova sy nanangona ny miaramila ny namany rehetra eninjato hoano any isana miaramila anankiray izay andihana miaramila ny karakara zao famononan'i Jesosy zao vahoaka ke zany ry havako malala ary dia zany rehetra zany midika fa nanana anjara tamin'ny famononan'i Jesosy avokoa izao tontolo izao tamin'ny alalan'ny fanjakana Romanina tamin'ny alalan'ny vahoaka jiosy tamin'ny alalan'ny vahoaka nanaritra tamin'ny fotoanandro isika nanombon'i Jesosy tamin'ny hazo fijaliana dia izao ambaran'ny Marka eto koa isika rehetra koa anefa no manana anjara amin'izany famonjena zany ny rehetra no nanombon'i Jesosy tao amin'ny hazo fijaliana fa ny rehetra ihany koa no manana anjara amin'izany hazo fijaliana zany afaka malala ny somamasina ny andro ina ny tsaronao voavony Kristy io Paoly pasika ao atsika fahafatesan'ny tompo tao amin'ny hazo fijaliana ry havako dia tsy fahafatesana fe fahafatesan'olombelona fa fahafatesan'ilay zanak'Andriamanitra fahafatesana izay mitondra fahavelomana ho atsika fahafatesana nampiavaka atsika nampiavana atsika tamin'Andriamanitra fahafatesana izay name fanantenana vaovao man'izao tontolo izao ka samy nanana anjara tamin'izany izay rehetra nandray azy na iza
fa raha ndriavako malala amin'izao zoamasina izao dia tsy hoe fahafatesana atao amin'ny azy fijalian'i Jesosy natao an'ny rehetra, tsy hoe ny fifanena amin'i Jesosy dia mahatonga fiovam-piainana, tsy izay ihany. Fa ny fahatelo ndriavako malala dia ity: ny azo fijalian'i Jesosy Kristy tompo dia tsy an'i Jesosy rery fa atsika koa. Paoly dia manazava an'io hoy ny apôstôly Paoly manao hoe fa voaombo miaraka tamin'i Jesosy to amin'ny azo fijaliana aho, tsy izaho intsony ny velona fa Kristy ny velona atao anatiko. Izany hoe ny azo fijalian'i Jesosy kay azo fijaliako ihany koa. Io azo fijalian'i Jesosy io tsy an'i Jesosy rery fa ahy ihany koa eo amin'io azo fijalian'i Jesosy io no ahavelomako indray. Ary io Simona izay tsy afa fa solotena antsika rehetra, misolotena anao. Ay Simona tsy Simona ihany fa izaho koa kay no mitondra n'io azo fijalian'i Kristy io mba ho velona ao amin'izany azo fijaliana izany. Riavako malalo mety mitondra azo fijaliana itsika amin'ny fiainantsika, fa raha mitondra ny azo fijaliana amin'ny fiainantsika isika dia vokatry ny fahotantsika. Fa Jesosy raha mitondra ny azo fijaliana dia vokatry ny fahotantsika. Engany riavako malala izao zoma masina izao, ahatsiarovanao reto fiteben'ny azo fijaliana ireto izay noentin'ny Simona sy noentin'ny Jesosy. Dia zao riavako malala, ny voalohany ny azo fijaliana ny hevino anao amin'ity zoma masina ity dia zao: fampihavanana anao amin'Andriamanitra. Andriamanitra tsy tezitra aminao fa Andriamanitra te hamindra fo, Andriamanitra te hanova fiainana, Andriamanitra te hiazona anao tsy ho very, Andriamanitra namitrana ny fihavanana taminao. Zay Andriamanitra. Ny azo fijaliana afaka malala dia midika fahavitan'ny fampihavanana aminao sy ny tompo. Engany riavako malala ho entaentam-ponao amin'ity zoma masina ity fa Andriamanitra efa namela heloka, namela izay rehetra tsy mety nataonao tamin'ny alalan'i Jesosy, namela ny fahazosoana rehetra izay nataonao. Zay ny zoma fahavoavon'i Jesosy Pasika, fahavoavon'i Jesosy ny solo atsika tao amin'ny azo fijaliana. Fa ny faharoa izay ambaran'ity teolojian'ny azo fijaliana ambarany Marika eto ka noentin'i Jesosy ary naneren'ny Romanina hoentin'ny Simona. Dika ilay azo fijaliana faharoa riavako malala dia izao: vitako ny fihavanan'ny olona rehetra. Vita ny fihavanan'ny olona rehetra, tsy misy olona samy hafa manokana handray fahatsaran'Andriamanitra ary misy ivelany zany fahavitan'ny fihavanana. Zay dikany hoe misy tsy jiosy olona avy any kirena mandray anjara tamin'izany azo fijalian'i Jesosy zany, fahavitan'ny fihavanana. Riavako malala, somahamasina ny andro, mahaiza mamela heloka riavako malala, mahaiza mangataka famelan-keloka koa. Raha misy olona napalahelo anao dia mamela ny helony amin'izao somahamasina izao. Raha ohatra ka misy olona fantatrao fa tsy netiny nataonao taminy dia mandehana mangataka famelan-keloka aminy. Tsy fahambaniana ny fankatahana famelan-keloka, tsy fahambaniana ny fialan-tsiny, fa fandreseny andriavako malala. Noho izany izao zoma masina izao tiany tompo hiavana izao tontolo izao, tiany tompo hifamely izao tontolo izao. Ny zera-bomba ry, ny fifankalana ry, ny fifamononatsy, zany rehetra ny tiany tompo hitsahatra amin'izao zoma masina izao. Ny azo fijaliana dia midika manao hoe Jesosy mitondra ny korotana, ny ady, ny fifankalan'ny olombelona, ny aromontan'ny olombelona noentin'i Jesosy tao amin'ny azo fijaliana, ary dia vita ny fihavanana. Engany riavako malala, ianararoatra itony fotoana itontsika, fotoana famangin'ny tompo mba hananantsika famelan-keloka. Dra maka riavako malala tamina katekomena anankiray
dia rehefa tonga moa fotoanany katekomena dia manontany katekomena manadina lisona dia ilay maka metraka fanontaniana manao hoe hono anaka tamintsika ny ainatra ny vavaka nampianarin'i Jesoa dia misy ataka firy moa ny vavaka nampianarin'i Jesoa dia mamaly izy mahilisona tsara misy ataka enina pastera ary tanysao ary eo ataka enina ireo dia mitanisa izy ary hono anaka azava ho amiko ny hevitry ny hoe mamelana elokay tahaka ny namelana izay meloka taminay manazava izy nametraka fanontaniana ary ianao zao anaka ho raisina mpandray afaka herinandro vitsivitsy tsy mbola tsaronao ve hoe nisy olona nanao ratsy taminao ary mbola tsy tsaronao ve hoe nisy ratsy nataonao taman'olona tsy nampoziko mihitsy fa ny gogogogo ny tomany ilay zaza ny gogogogo ny tomany izy nakana rano mihitsy izy voanangina tena velaka izy hitomany toy hafa ahoana kanefa ankezao anaka ho ahy tsy maintsy avelanao izy nisy olona nampalahelo anao nga nisy olona ozy tena nanafotoana nampalahelo ahy teo amin'ny fiainako nandratra dia hoe amatsy azo raisina mpandray ianao atsoatsy dia zao ny tenin'ny tompo avelanao izy satria anatona ny latabatra masina ianao vonona ny amela ve tomany ndray izy rehefa kelikely teo izy manao hoe pastera avelako ny elony satria zako mba efa nanota tamin'Andriamanitra le avako malala ny zoma masina dia tahaka izany tsy hoe mangataka famelan-keloka isika dia ny eloko-tsika avelan'Andriamanitra fa ny hafa-tsy avelan'Andriamanitra ka sanatria manao hoe ny atompo avelao ny eloko fa ny azy aza avela mihitsy le avako malala o zoma masina ny andro dia izao ny hevitry ny azo fijaliana fa ho anao voavelan'ny tompony elokao dia mandehanako mba mamela ny eniny azo fa raha ndriavako malala ny hevitry ny azo fijaliana dia izao lay azo fijaliana ny tsatoka tao Golgota dia tsy ho an'ny olombelona ihany fa ho an'ny zavaboarin'Andriamanitra ihany koa. Hoy apôstôly Paoly amin'ny Romanina 9:9 tsy ny olombelona ihany no misento tamin'ny vokatry ny fahotana fa ny zavaboarin'Andriamanitra mihitsy miara-misento noho ny fahotan'ny olombelona. Dika izany rehefa afaka malala ny azo fijalian'i Jesosy tsy ho an'ny olombelona ihany fa ho an'ny zavaboary mihitsy mitsatoka teto amin'izao tontolo izao ny azo fijalian'i Kristy milaza fa vita fihavanana ihany koa Andriamanitra sy ny zavaboary vita fihavanana ihany koa ny olombelona sy ny zavaboary. Dika izany rehefa afaka malala ny kristianina izay mandray ny azo fijaliana mandray ny famelan-keloka dia manao zava-dehibe io zavaboarin'Andriamanitra manao zava-dehibe ny tansy izay rehetra eo aminy mampisy heviny vaovao ny zavaboarin'Andriamanitra ny azo fijaliana rehefa malala ka tsy ilay olombelona mpalota mpanimba zavatra no mitantana ilay izao tontolo izao fa ilay olombelona efa vita fihavanana amin'Andriamanitra ilay olombelona efa niona tamin'ny azo fijalian'i Kristy tahaka ny Simona izay no mitantana ny zavaboary ka manjary olombelona endry tsy mpanimba zavatra tsy mpanimba ny asan'Andriamanitra tsy mpanimba ny tontolo iainana fa olombelona izay mitantana ny asan'ny tanan'Andriamanitra ao anatin'ny fandresena ao anatin'ny fahendrena ao anatin'ny fahatahoran'Andriamanitra fa vaovao Kristy Paska ho antsika ingany rehavako malala ho tahaka ny Simona ianao izany azo fijaliana izany zay nidika ny netin'ny Simona ingany rehavako malala izany azo fijaliana izany koa ho marika eo amin'ny fiainanao ka ho hita eo amin'ny fiainanao ilay azo fijaliana nampiavana anao tamin'Andriamanitra ho hita eo amin'ny fiainanao ilay azo fijaliana nampiavana anao tamin'ny namanao ho hita eo amin'ny fiainanao ilay azo fijaliana manome fahendrenanao mitantana ny zavaboarin'Andriamanitra sy izay rehetra men'Andriamanitra anao eto amin'ity izao fandalovana ity. Ivavaka sika Tompo misaotra anao izahay noho ny amin'ny zoma masina
ahatsiarovanay ny fahafatesanao teo amin'ny azo fijaliana, ny ranao latsaka raraka ho fanadiovana anay, ny ranao zay ny solony ranay, ny fahafatesanao zay nanjary fahafatesanay ka nitsenanao ny fahavelomanay indray. Tompo ndreto zay amin'izao zoma masinay zao, zotranao manokana ny amin'ny famanginao, fa raha mandray sy mino an Jesosy Kristy zanakao zahay, mandraiza ny azo fijaliana zany ho azo fijalianay ka manaiky hombona ampanahy amin'izany azo fijaliana zany, dia vita ny fihavananay aminao, vita ny fihavananay amin'ny namanay, amin'ny mpiarabelona aminay, vita ny fihavananay amin'ny zavaboary, ka tsy nierisetra ny zavaboary na nierisetra ny olombelona no ifanojo, fa hainay ny famelona amin'ny zavaboarinao noho amin'ny azo fijalianao. Jesosy mitoera antomponay, aoka hitsatoka ato amin'ny tokantranonay, ao amponay ny azo fijalianao, ho velona iara-belona iara-mitsangana aminao razahay amin'ny alahadin'ny Paska. Dia ny tokantrano tsirairay zay manarika izao fiaraha-mivavaka izao, dia aoka tompo ho fiainam-pandresena, meo fifaliana, ataovy mahatsiaro ny fitiavanao. Dia misoerony amin'ny terinandro masina ity, sabotsy ny fahanginana raha ampitso, sabotsy andriny teny, sabotsy hitsenana ny fandresena ny fahafatesana, dia aoka ao anatin'ny fahanginana sy ny fandinitena niona hipino aminao Andriamanitra, ka tsy nandalo foana taminay ity Paska ny fahanginana ity, ity Paska ny fandinitena ity, ty herinandro masy ny fandinitena ity, ty herinandro masy ny fahanginana tany an-tokantrano ity, ho tsy nandalo foana taminay anie, fa nanova ny fiainanay, nanova ny fijerinay, nanova ny fanoloran-tenanay. Dia iombonanay Jesosy le vavaka nampianaranay manao hoe raha anay izay any an-damitra. Amen. Rehefa koa malala mamarana ny fotoana isika, dia misaotra an'Andriamanitra isika fa tanteraka soamantsara ny herinandro masina ry havako, tanteraka soamantsara ny herinandro masina izay miombonantsika, ary misaotranao nanaraka izany fandaharana izany, marina raha maha-olombelona amin'ny tafinofo, dia tsy ny fanaritava isika, saingy isaorana manokana ry havako, ireo teknisiana sy ireo mpiara-miasa aminy, ireo mpanao tsy lazaina nandavorary ity fotoana ity nandritra izay herinandro masina izay. Tsy mora ny akaralatehany potantely, tsy mora anao ny fandaminana rehetra ho tonga tany an-tokantranontsika tany, ny sary ny feo ry havako, ialana tsiny amintsika mianakavy. Raha toa ka misy mono hoe mampiasa Facebook tsy nahazo, fa mampiasa YouTube ny mahazo, ny lafina raha teknika zany ry havako malala, inoko fa ho nandeferana reo, inoko fa samy miezaka tsika mianakavy, satria zay ny vita, zay ny totosa. Dia aisotra an'Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra isika ry havako, dia ny tompo ny samy hitahirentsika ho vavolombelon'ny tompo. Aorian'ny tsodrano dia ny hira fa 1:telopolo no ataontsika aorian'ny tsodrano. Raisoa ny tsodrano, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo, izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra no eo aminao, ka ho arovany tompo avokoa ny ainao, ny tenanao, ny hefitrao, ny fanahinao, tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompo, mahatoky ilay efa niantso anao izy noho ny efa izany mandehana fiatanana. Amen. Mba soraty ao am-poko.
ho an'andriamanitra ireny voninahitra amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen.